raha io manatonanao izahay satria mangaitaeta amin'ny teninao, mangaitaeta ny fampaherezanao. Ianao ihany no mahay mamelombelona ny finoanay, koa avia itenena indray voninkiaino izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay isy ny afatra ho antsika fiangonana amin'ity alahady ity dia arak'izay eto amin'ny Exodosy 4:20 andeny 12 ka hatramin'ny 20. Ny hery ny antson'Andriamanitra, izany ny lohahevitry ny afatra izay ampitondray amin'ny tompo antsika anivo. Ny hery ny antson'Andriamanitra, izany moa dia ho tarafina amin'ny antson'Andriamanitra any Mosesy mpanontody. Inona no azo ambara ny amin'izany hery ny fiantson'Andriamanitra izany? Voalohany dia zao: efa voahevitra Andriamanitra hatramin'ny fahazazany Mosesy ny fiantson'Andriamanitra azy, hatrany amin'ny fahazazany. Dia ampatsahivina vetivety hoe ny zava-nisy tany Egypta no niseho ny tantara. Ny amaro ny vahoaka Jiosy izay nonina tany Egypta, manomboka matahotra ny Egyptianina, ka nanapa-kevitra ny mpitondra i Farao fa ho vonoina ny zazalahy Jiosy rehetra izay teraka. Ary rehefa nandeha izany anisan'izay zazalahy kely teraka tamin'izany Mosesy, ka natahotra ny reniny dia nanamboarany fiara zozoro dia nafeniny napetrany teo amoron'ny rano Nely. Dia hitany zanakavavy ny Farao zany ka nambabony folo ty zazy ty dia natsangany io zanany. Noho izany lasa nitezay tao an-dapa i Mosesy zaza. Mbola zaza izy dia efa misy ny fofo ny aina, saingy navotan'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga. Ary zany no mahatanindo Jesosy Kristy any Mosesy, fa tahaka izany koa Jesosy zaza rehefa naheno Heroda mpanjaka fa ho avy ho teraka ny mpanjakany Jiosy, dia nialina izy ary dia mitady ny fomba rehetra mba hamonoana zany mpanjakany Jiosy zany, ka namoaka didy hoe ho vonoina ny zazalahy teraka rehetra latsaky ny rotaona. Ary dia nampandrosoerin'Andriamanitra tany Egypta Josefa sy Maria miaraka amin'ny Jesosy zaza. Rehefa maty Heroda vao naverina viany ray. Tena misy itovizany izany fiantson'Andriamanitra sy fambola volan'Andriamanitra any Mosesy sy any Jesosy Kristy zany raha jerentsika amin'ny fomba maimaika. Inona ny fijoroana vavolombelona tsotsotra ataoko aminareo? Izao izay mpanompon'Andriamanitra hitanao zao koa ry havana, dia nisedra aretina mafy fony mbola zaza, araka ny fitantarana natao azy satria za tsy dia mbola natsiary loatra, dia nifanitona matetitetika hoe dia efa lany vola tety sy teroa ny ray aman-dreny, efa manomboka kivikivo ny fianakaviana, fa nahagaga nosotranon'Andriamanitra ary afaka tanteraka tamin'izany aretina izany. Samy hoe mba mitadidy kely ny lalatsarotra ny lalovany tamin'ny fahazazana, mino aho fa manakambara koa ianao. Inona ny tonga tao an-tsainao ka lefa tonga kristianina ianao ankehitriny? Sanatria ve mbola handany fiantson'Andriamanitra raha velonaina ty aoriana? Inona ny zavatra faharoa mikasika amin'ity fiantson'Andriamanitra ity? Miantefa amin'ny olona mahana fahalemena koa ny antson'Andriamanitra. Miantefa amin'ny olona mahana fahalemena koa ny antson'Andriamanitra. Mosesy tokoa rehefa natson'Andriamanitra dia navoaka amin'ny daholo ny karazana fahalemena rehetra nanany mba azony manda azy. Rehefa mamaky ny Exodosy 4:7 anao dia mahita ny fomba ny antsony Jehovah Andriamanitra any Mosesy. Nisehony tamin'ny alalan'ny roy memy mirehitra afo, zava-maniry io, fa tsy mety maty le afo, ka voaterina nanto ny Mosesy ary teo izy no niresahany Jehovah. Ho Jehovah taminy efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta,
koa avy ankehitriny ianao irahako ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egypta. Natao ohatra Mosesy navoaka ny bala voalohany, bala ny fahalemeny, dia ny fahakelezany. Hoy izy mantsy an Jehova, iza moa no hakany amin'ny Farao? Iza moa no hitondra ny zanak'Israely hivoaka? Hatramin'ny tehiteny izy ao ambadika hoe, za zay kely sy bitika ity, iza zay tsy nakory, fa nivalian'Andriamanitra. Exodus 3:7 zany, homba anao tokoa aho. Atao fifaliana riavana ny omban'ireny izany teny hoe homba anao Andriamanitra. Homba anao tokoa aho, dia hitantsika teo amin'ny fanompony Mosesy no valian'Andriamanitra zany. Fa na dia nisedra ny zavatsarotra aza, ny fanenjehana maro, ny fanenjehana miaramila ny Farao eo anoloana efa ranomasina mena, fa nanjary nisokatra eo ranomasina mena io, manjary misy lalana andehanan'ny Mosesy sy ny vahoaka izay nitarihany. Zany ny fomba an'Andriamanitra, ny reharehan'ny Jiosy zany Mosesy zany, manjary mamioditra teo amin'ny fiarahamonina. Ary zany izy riavana, rehefa tena manompo an'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy misy vokany tsara eo amin'ny fiainanao andavanandro zany. Nilaza ny fahalemeny fanondroany ray Mosesy rehefa voavalin'Andriamanitra le voalohany. Inona ny fahalemeny faharoa? Ny tsy fahaizana. Hoy izy eo amin'ny Exodus 3:4, Tompo mifona aminao aho, olona tsy mahay mandahateny any aho e, votsavava sy miadam-piteny any aho e. Ary ny mpandinika tantara moa dia nilaza hoe marina tokoa io, somary mibadabada lely zay Mosesy rehefa miteny. Fa inona indray no navalin'i Jehova ry Mosesy? Iza moa no nanao ny vavan'ny olona? Ary iza no mampamoana? Tsy izao va? Mandeha any, izao no homba ny vavanao ka hanoro anao izay ho lazainao. Vavariny zany ady varotra zany e. Rehefa namalala ianao koa mety heverinao fa mahana fahalemena. Zany maha olombelona mpanotatsika. Na dia tsy voatery ho fahotana ary zany, fa mety hoe amin'ny vatana sy ny fomba fisaina fotsiny. Fa tsy haharesy dikan'Andriamanitra amin'izany ianao. Isika nefa te hijanona, tsika nefa te handà, sika nefa tsy te hanompo an'Andriamanitra, fa tsy olana amin'Andriamanitra zany. Zany Mosesy zany heverina hoe tena olo maventy ny testamenta taloha, olo ny finoana. Fa vitan'Andriamanitra ny antso azy tao anatin'izay heveriny fa fahalemena. Ty taona 422 ity, indrindra amin'izao fiandroany zao, dia fifidianana na fanavaozana ny tompon'andraikitra rehetra eo amin'ny fiangonana. Fifidianana diakona, fifidianana barao sampana sy ny fikambanana, fifidianana komity. Ianao koa ngamba mety hiteny hoe zao anie tsy mahay miteny, zao anie mbola mpivavaka tsotra, zao anie mbola tsy mendrika. Tahaka zany daholo ihany no tenenin'ireo mpanompo rehetra izay nantsoan'Andriamanitra. Fa nanaiky, ary rehefa nanaiky dia nivolavolan'Andriamanitra dia mahavita be. Aza miandry kapoka sy loza tahaka ny nazo an'i Jona isika, izay nandà, nandositra, tsy hitory any Ninive. Andeha nataon'Andriamanitra nantelo ny trondro lehibe. Izao ny fotoana iantsoan'Andriamanitra anao, aza manamafy fo. Lasa indray Mosesy mbola niady varotra. Navoaka indray ny fahalemeny fahatelo, ny fahatahorana. Rehefa voavalin'Andriamanitra ilay anankiroa dia hoy izy hoe, Tompo, irao izay tianao irahana. Somary anavona ihany, fa misy tahotra ambadika, matahotra fa olo-kafa irahanao. Voalaza ny tenan'Andriamanitra fa tezitra Jehova ka namaly azy indray. Eny ary ho irahako hanampy anao amin'ny fitenenana raha matahotra anao i Arona. Ary nanampy azy tokoa hatrany hatrany. Raha ny sorana zany dia zao, tapina ny dômy. Tsy misy fahalemena ambaratsony i Mosesy. Resy lahatra izy ny farany. Zany sika rehefa tena miaona amin'Andriamanitra, mifampitolona amin'Andriamanitra. Tsy maintsy ataon'Andriamanitra mpandresy ianao. Tsy niady varotra intsony Mosesy. Avy hatrany izy dia miteny tamin'ny Jetro rafozana, satria mbola tany Midiany izy tamin'io.
avelao aozy andeha ho any amin'ny rahalahiko zany Egypta fa misy asany rantompo. De io Mosesy fatatsika ny tantara. Ry havana, firy zay no efa nandavanao sy nandavanao ny antson'ny tompo. Ary de niandrandranao foana hoe irao ry anina fa reny mety mavita fa za zao. Tadiova rehefa tsy mandroso ianao de miembotra ianao zay. Ary zay miembotro ny ten'Andriamanitra de tsy maintsy makany amin'ny fahaverezana na ho ela na oaingana. Eny, efa fantatr'Andriamanitra mialoha hatramin'izay fialatsinina zay fahalemeny eritreretinao hoe azona mandany azon'Andriamanitra. Zavatra fahatelo sady farany de ity momba ny fiantson'Andriamanitra. Mahavita be amin'ny asan'Andriamanitra isika rehefa makatony antsony. Mahavita be. Na de verina fanahana zay fahalemeny zany asa nanana zany koa Mosesy. Fa tonga nahery izy ary zany no amarin'ny textatsika atao amin'ny Exodus 4:20 andeny 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Nahavita be Mosesy. Tsy nahitan'Andriamanitra olana intsony Mosesy. Hitatsika amin'ny andeny 2:20 vao nasan'Andriamanitra miakatra tendrombohitra iona aminy mba nomezany azy ny didy 10 amin'ny vato fisaka. Tsy misy famalilo. Tsy misy ady varotra intsony. Hoy ny andiny 3:20 tonga de miakatra izy. Fantatrao tsara zany miakatra tendrombohitra zany a. Tsy mba hoe miakatra tohatra telo na efatra. Mila hery zany tsy ny olona rehetra mahavita miakatra tendrombohitra. Ary tsaroa fa 20 taona Mosesy amin'ny fotoana eo. Zany ny vokatr'ilay fanekeny no amin'ny farany. Rehefa manaiky ianao, Andriamanitra mihitsy ny manome hery. Tsy hita akory zany fahalemenao zany zay nampatahotra anao. Tonga dia mahavita miara-manompo. Koa moa tsy manerina atsika. Misy olona dia manao fa za anao raha tsy anao raha koto. Na hoe za anao raha anao raha so. Le olona nijerena. Na mety zay heverinao ho fahalemen'ny olona hafa. Tsy olanao zany fa olan'Andriamanitra zay miantso azy koa. Ataon'Andriamanitra mahay miara-miasa amin'izany ianao. Ary hitatsika amin'ny 4:20 tonga dia mahay mandamina asa sy miara-miasa amin'ny olona rehetra Mosesy. Tonga dia mametrapetraka izy vakio tsara hoe Arona sy Hora reo no olona ajanona miaraka aminareo. Reo no andamina anareo raha misy mahanahady anareo. I Joshua no entiny zay fa manomana sady ny handimby azy. Dia manjary mirindra ny fiaraha-miasa. Ary zany misy ry havana. Rehefa tena manaiky ny antson'ny tompo sika, tsy olan'izany miara-miasa zany. Tsy hitanao akory zany fahalemen'ny afo zany, ianao koa ary mananana. Anjaran'Andriamanitra mandamina zany. Rehefa nanaiky Mosesy, mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Hitatsika amin'ny andiny 2:20 sy 4:20. Ary fomba fiteny zany io lazana hoe mahita ny fitahian'Andriamanitra. Tsapan'ny Mosesy teo amin'ny fiainana zany. Ny voninahitr'Andriamanitra io zany, raha nataoko sary dia nilazana hoe raona manarona ny tendrombohitra. Ny zanak'Israely tary ambany aza moa dia voalaza eo amin'ny 2:20 sy 4:20 hoe tahaka ny afo mandevona ny fahitany azy. Ary hitany Mosesy teo amin'ny fiainany izany fitahian'Andriamanitra zany. Tsy maintsy ho hitany zay rehetra manompo amin'ny fitiavana, amin'ny fahatokinan'Andriamanitra. Dia hoy isika hoe io raha telo-bolana raha enim-bolana vita ihany. Fa raha mataona manahirana. Omen'ny tompo anao zany faharetana zany. Jereo tsara niakatra tendrombohitra Mosesy. 9 andro mbola tsy niteny Jehova. Mbola tsy nanolotra n'ilay vato fisaka. Meny faharetana. Amin'ny andro fahafito rehefa mamaky tsara ny andiny 4:20 anao, zay vao omena azy ilay vato fisaka. Zay vao tena niteniny taminy Jehova Andriamanitra. I Mosesy zay tsy nieritreritra hoe hanao an'izany fa izy nge fa mba nanorina fiainatokantrano. Efa nahanavady aman-janaka, efa niady. Fa lasa tia vavaka ary manovo hery amin'ny alalan'ny vavaka. Tanao zany amin'ny andiny 7:20. Nahavita ny janona nandritra ny 70 andro sy ny 70 alina. Ny fahadianana sy ny vavaka ho an'ny zanak'Israely Mosesy. Izy indray ny mahery. Le vahoaka tao ambany tsy mahandro fa efa fantatrao ny tantara.
efa nanombo sampy, namoron'Andriamanitra sampy. Fa izy ilay mifady ianina, ilay miakatra tendrombohitra, izy indray no mahery midina viady. Fa zay no mahatandindro ny Mosesy any Jesosy Kristy. Jesosy Kristy koa dia nifady ianina nandritra ny 40 andro sy 40 alina tany anefitra, mitondram-bavaka ny Israely izao tontolo zao zay hovonjeny. Ry havana malala, mahagaga ny fahombiazany ty Mosesy mpanompon'Andriamanitra ty. Fa na dia ataoko hoe zaza nieritreretina hoe tsy ho velona azy, na dia manana an'izay faly emeny azy, rehefa nanaiky dia nataon'Andriamanitra naomby. Naomby izy tamin'ny misiona mpanaovina azy. Na dia eo aza miditra ny zanak'Israely, ny fahasiazany Farao zany, ny herin'ny fahavalo. Ary olombelona tahaka antsika ihany, fa ny fankatoavany an'Andriamanitra, ny famalin'ny ny antson'Andriamanitra mba hanompo azy, izany no namolavola sy nanombo azy. Tahaka ny Mosesy ary, valio ny antson'Andriamanitra. Fataony olon'ny finoana, tahaka ny Mosesy koa ianao. Vakio ny Hebreo 4:12, tany sanao re olo maventy, apetraka hoe olon'ny finoana ho modely, anisan'izany Mosesy. Ho ataon'Andriamanitra mpitondra aina ho an'ny ankohonanao, zany mantsy Mosesy. Ho an'ny fiarahamonina sy ny fiangonana misy anao ianao, raha manaiky zany antson'Andriamanitra amin'ny fanontona azy zany. Tahaka ny Mosesy, ataon'Andriamanitra mahita ny voninahiny, izany hoe ny fitanian'Andriamanitra ianao. Ho aminao tokoa na izany. Amen.